Ny taona moa zany isaky ny vaovao foana ny taona, ankamaroan'ny zanak'olombelona dia mba miandrandra zavatra vaovao hoe mba misy zavatra mihatsara hatrany zany. Fa raha mijery ny soratra masina nefa ny ianao, ny soratra masina indray dia mifanohitra amin'izay. Arakaraky ny ivadian'ny taona no miharatsy hatrany foana zany ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny dikany zany ohatrany tsy dia mila faminaniana intsony zany ny laza ny zavatra misy isaky ny taona, ankoatrany hoe zavatra mety hoe ho spesialina manokana angamba ny zavatra ho resahanao hoe tena misy fanambarana manokana avy amin'Andriamanitra mihitsy izay mety tsy mifanaraka amin'ny fijery ny olona, dia izay mety hoe faminaniana vaovao. Fa raha manao ny analizy zany tsy resaka faminaniana misy Ralbera fa ataoko hoe analizy. Raha manao ny analizy fotsiny tsika mijery ny zava-misy teto Madagasikara fa eran-tany, dia raha tsika mahita fa miha-mitotongana avokoa ny toe-javatra misy na amin'ny lafiny ara-toe-karena, na amin'ny lafiny ara-politika, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ara-panahy, indrindrandrindra moa fa eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ny korotana izay misy eran-tany sy ny ty resaka fahasomban'ny tontolo iainana ity. Dia ny dikan'izany raha mijery fotsiny amin'ny ankapobeny zany ianao dia tsy mbola misy fanantenana hita zavatra mihatsara zany eran-tany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerevana na eto Madagasikara ary zany. Raha atao amin'ny ankapobeny fotsiny zany zay. Raha resaka Madagasikara manokana antsika zany, Pasteur Maiola, ny dikan'izay ve ninona ve ambaran'ny mpanao politika eto Madagasikara tsy misy fanantenana intsony ve zany ho an'ity firenena ity, sa mba mety hisy ihany ny tsirom-panantenana? Izy io dia miankina amin'ny mpanao politika io Michel Ralbera, satria ny zavatra misy nge hitantsika amin'izao fotoana izao, miteny ny mpitondra fivavahana, lehibe indrindra ny katolika, ny protestant, lehibe indrindra ataontsika hoe ny FJKM, miteny ireny olona ireny. Fa rehefa miteny ireny olona ireny, tsy mahita fanantenana mihitsy ianao amin'ny zavatra tenenina, fa ny zavatra fahadisom-panantenana eo amin'ny vahoaka, ny fahakiviana, zany ny zavatra avoakan'ny ireny mpitondra fivavahana atao hoe eketeny eto amin'ny firenena ireny. Ireny zao tsy dia mba misy manankiana firy loatra raha ohatra ka hoe tsy eo amin'ny fitondrana ny antoko na ny olona tohanan'ilay vahoaka. Fa raha eo amin'ny fitondrana ny olona na ny antoko tohanan'ilay vahoaka zany, dia manome tsinon'ilay mpitondra fivavahana indray hoe tsisy tokony hidiranareo nge zany, fa nareo tokony any am-piangonana any dia mijanona any. Fa ireny tenen'ny olona na ireny, ka ireny filazana ireny zany nahatra any amin'ny mpitondra fanjakana koa nge Michel Ralbera manaiky fa hoe tena tsy mora ny zavatra iandry amin'ity taona ity, ary mahafantatra koa fa hoe mafy ny fahorian'ny vahoaka. Dia zao zany tsika zao jereo fotsiny zao hoe tsy mbola nisy hatramin'izay nisy ny tantaran'ny tany angamba teto Madagasikara hoe desambra janvier tsisy orana etỳ ampovoan-tany, fahasamban'ny tontolo iainana tena maina daholo ny rehetrarehetra, fanairana daholo anie. Kapok'Andriamanitra ve sa vokatry ny nataony ny zanak'olombelona? Raha bisikleta na sikloposy viady amin'ilay fahasamban'ny tontolo iainana, dia jerentsika amin'izany io tsisy solution amin'ny olombelona zany intsony amahana an'io. Fa zavatra efa voasoratra anatin'ny soratra masina io dia miandry eto zany tsika, dia miaina amin'ny zava-misy eto. Fa na izany na tsy izany ary, izay manana fiarovan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho afaka amin'izay loza ho avy eto amin'ity tany ity. Fa raha mihaino ny fanazavana ny entin'ny fanambarana ny enti mitondra fivavahana, zavatra mitombona tokoa ve zany le resahany ara-tsoratra masina ve sa tena hoe faneho-kevitra ohatran'ny faneho-kevitra rehetrarehetra fotsiny ihany? Raha mijery le soratra masina nge ianao any aparany any, ny olona miharatsy ho tia tena, ho tia vola, tsy manao raisy reny, tsy manaja ny ray aman-dreny, feno fankalana, fialonana. Dia raha mijery an'izay soratra masina zay ianao dia hita hoe izay ny iainantsika amin'izao fotoana izao. Dia miteny ilay ray aman-dreny be amin'ny fiangonana zany hoe misy an'izany iainana amin'izao ka tokony hijery vahaolana ny tsiraray avy, na ny mpitondra na ny vahoaka hivoahana amin'ny problème ohatran'izao. Fa raha
samy fampitazana fotsiny eto tsika. Taraiky eto tsika, tavela eto tsika, fa indrindra tsika eto Madagasikara zao tena isany atao hoe firenena mahantra aty amin'ny faraparan'ny larana. Tsy fantatro intsony zao larana fahafiry-tsika amin'ny fahantrana, de raha tsy mahita vahaolana zany raha indrindrandrindra hoe tena fahoriany gasy any zao ny tena mafy be de ty resaka jirama ty sy ny fandriampahalemana. Tsy resana intsony hoe ny fahefa-mividy sy ny fisondro ny vidim-piainana. Tena mikaikaiky mihitsy ny Madagasikara. Raha tsy mahita vahaolana ny mpitondra amin'ity taona ty, tena ho sahiran-kirana ihany ny andinganana n'ity taona ty. Raha pasteur Maiola manokana, inona ny vahaolana tena mba ho arosona? Ianao ihany koa mpitarika toko politika eo anatin'ny hoe gideona fandresena ho an'ny fahantrana eto Madagasikara. Misy antony manokana namoronana an'izany anarana zany pasteur Maiola, indrindra zany hoe gideona zany fandresena ny fahantrana zany hoe mety misy vahaolana ihany any amin'ny antoko misy anao sy ny pasteur Maiola. Ka zay nge zao ny ady adrentsika malagasy ny fahantrana. Io zany zao ny fahavalontsika lehibe indrindra zany amin'izao fotoana zao. Inona ny vahaolana amahana am'zany, amahana zany fahantrana zany? Io zany tsy resaka hoe resaka tsotsotra ny vahaolana amahana zany. Amin'ny mampitondra fivavahana aloha zany, lafiny anankiray zany, vahaolana voalohany indrindra de any amin'Andriamanitra. Tonga lazain'i Kristy hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo de ho afaka anareo. Hoe raha ny zanaka zany no hanafaka ny Madagasikara amin'ny fahantrahany ty de ho afaka. Ka ina ary zany ny fomba atao mba tongavan'ilay Madagasikara mba hanafan'ilay zanaka de Kristy an'ilay fahantrana zany. De raha mijery tsika ny amin'ny soratra masina sy ny Baiboly, de matetika ny zavatra tena matezitra an'Andriamanitra mihitsy ohatra teo no mivadika mandeha manompo sampy na manompo Andriamanitra hafa. De raha mbola izany no iainan'le firenena zany, na ny vahoaka na ny mpitondra, de mazava ho azy zany fa tsy hanafaka mihitsy le zanaka, le Kristy. Hoe ny zanaka no hanafaka atsika. Marina hoe hanafaka atsika amin'ny fahotana ny tena heviny anankiray, fa hanafaka atsika amin'ilay fahantrana koa sy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Amin'ny hoe de ny mpanao politika de tsy mijery afa-tsy ny tenany ihany ny vahoaka mahantra. Mila manova fony sy ny sainy sy mibebaka koa ny mpanao politika. Tsy mivoaka sisy kardinaly zay, mila mibebaka. Ka ino moa le mibebaka tadiavina? Zany tsy voazavatsika eto zany fa samy manana ny fiangonana daholo ireo mpanao politika ireo, de adidin'ny mpitondra fivavahana tandrify anazy no mamaha an'izany. Vahaolana mety amahana ny fahantrana eto amintsika koa de ny fatorana any vahiny mifehy ny zavatra rehetrarehetra eto amintsika. Miresaka an'izay ihany ianao pasteur Maiola, vao malinomaly zao ny filoha frantsay Emmanuel Macron resaka tamin'ireto ambasadoro afrikana tao Paris, namatrapatratra mihitsy ny filoha frantsay hoe tsy mahalala fomba, tsy mahay misaotra, tsy mahay mankasitraka ny firenena afrikana tamin'izay rehetra nataon'ny frantsay taminy. Etsakila ny firenena afrikana somary efa mifoy ihany, nandroakan'ireo miaramila any amin'ny dolarana mitazona ny fahefana ara-politika sy ara-toekarena eto amintsika. Profon'izany ny trosa be eo am-pelatanantsika io. Ka raha mieritreritra ny fitondrana malagasy na malagasy hoe hiala amin'ny tandrefana, miaingany amin'ny filoham-pirenena, topokevitra voalohany amin'izany, de manaraka ny solombavambahoaka, ivoateny lalàna ialana amin'izany, ao ny antenemeran-doholona koa, voateny lalàna ivoahana amin'izany. Raha mahasa, raha mahavita. Kanefa ny ahoana moa ny alantsika amin'ireo firenena ireo nefa ny trosandreo ary tsy voalohantsika. Raha ta hiala amin'ireo ny tsika zany ny vahaolana anankiray, resaka diplomasia ataon'ilay firenena, fandresy lahatra ny hoe aleo zay mba hiala aminareo amin'izay fa aleo mba aleo tena. Kanefa tsy maintsy alohanao ny trosandreo. Raha tsy voalohanao ny trosandreo, inona no fomba ialanao amin'ireo? Tsy matin'ireo zay mpitondra hitondra hoe hiala nefa tsy mahavoaloha trosa. Raha ny fivandanjakery amin'izao fotoana izao pasteur Maiola somary efa tsy fantako hoe ara-tsoratra masina ihany koa ve zao zavatra mitranga rehetrarehetra maneran-tany zao hoe
miady atsy Israely fanandrinany amin'reto palestiniana sy ny firenena arabo manodidina azy. Eo koa ny iraniana mandrangaranga amina fitaovam-piadiana mahery vaika, ny sinoa, ny rosianina efa anaovana ady hevitra mafy mihitsy ny amin'ny hoe mety hanindry ny bokotra ampiasa ny fitaovam-piadiana nucléaire. Somary efa miova zany géopolitika amin'izao fotoan'izao raha ny fivandanjana ara-kely, lafiny ara-toekarena koa voatroatran'izay ihany koa ny zava-misy. Zay tokoa ve mbola hoe tsy ahafahantsika mihoatra ka manaraka ny dian'reto firenena afrikana zay efa mifo reto? Tsy maintsy misafidy tsika lalana anankiroa ihany. Na itsika mbola hijanona mitandrefana ny politika generala tsika ny ivelany, na itsika miaraka amin'ny tatsinanana ny BRICS. Tsisy ankoatran'izay. Nefany raha hiala mitandrefana ao atsika, mbola resaka diplomasia matanjaka be zany, ary tsy maintsy alohanao aloha nitrosan'ireo, zay nao vao afaka hiteny aloha zay hiala am'izay vao voalohany trosa. Miaraka ty amin'ny tatsinanana indray tsika, mbola misy fifanarahana ngeza be sy maintsy atao koa ny amin'izany, amin'ny tatsinanana ho an'izay mpitondra eo ny hoe ahazo fiarovana ny ainy sy ny fireneny na amin'ny lafiny ara-politika, ara-toekarena, ara-tafika vely fanjakana malagasy, raha sanatrika hoe hiala mitandrefana ka ho tafiany eto. Zany hoe ahina koa zany hoe misy fanafiana eto Madagasikara zany hoe tena mety hitranga be zany Pasteur Mahiolina? Ka lisiny le fanafiana mety hitrangany mety tokany hoe fanonganam-panjakana. Fa tsy hoe misy firenena direkta nafika anao, fa le mpitondro anao no mety ho tratran'izany. Izy ny nametraka anao tao dia izy koa no manala anao, ka rehefa tsy mifanaraka aminy ianao tsy dikany aminazy ny manala anao tao, raha ohatra ka tsy misy miaro anao. Ny zava-misy eto Madagasikara zany hoe ny any Afrika somary efa mifony, eto amintsika zany mbola hoe ndao nao raisy ray, mbola mifamaly amin'ny resaka mpitondra fivavahana sy ny mpitondra. Ohatrohatran'izany mbola ady hevitra mitranga eto amin'ny firenena, mitondra makaiza tokoa zany rehetrarehetra zany Pasteur. Le izy aloha zany ny zavatra efa niteneniko tany amin'ny taona lasa, dia hoe 70 taona no faran'ny fehim-potoana azahoan'ny firenena vahiny manjanaka ny firenena anankiray amin'ny lafiny politika sy ny toekarena zany. Na maleo tena aza le firenena. Zay zany ny ara-baiboly. Dikan'izany, raha tamin'ny 1960 tsika zany no natao hoe nahazo ny fahaleovantena ara-tafika, dia ny dikan'izay raha 70 taona 2030 zany vao ho tapitra izay 70 taona zay. Any amin'ny 2030 zany vao manomboka ho tonga amin'ny fahafenoany io fahafahan'ny Afrikanina eo anatrehan'ireo firenena zay mangeja azy ireo. Zany hoe renantsika eto Madagasikara zany amin'ny 5 taona zany sisa, dia tonga le 2030, dia efa manomboka izy io zany Michel zao. Efa manomboka tsy hoe amin'izay zany vao tena higadona le izy, fa efa manomboka mivaha zany izy io amin'izao, raha mijery an'ireto firenena afrikanina tanisahanao teto, manomboka hoe miala amin'ny frantsay, fa any amin'ny taona 2024 any zany makany vao tena ho afaka tanteraka io. Dia miverina takany hoe nanomboka tany amin'ny taona 1959, 58, 1960 tany ho any, nanomboka nomena fahaleovantena daholy le zanatany taty Afrika, manomboka ny niverina nazo ny fahaleovantena ny daholy zany. Dia nefa na izany aza mbola vao zanaka ara-politika, ara-toekarena ilay firenena nafana tamin'ilay fanandevozana, fa ity 70 taona ty zany manafaka an'izay indray, dia efa manomboka izy zany zao, manomboka mivaha tsikelikely ihany zany ireo. Dia rehefa afaka io dia any amin'izay le firenena vao afaka mampandroso ny firenena amin'izay, satria tsy misy lalàna ifampifehezana izay efa fanekena hatramin'izay mbola mijanona, fa efa ho foana daholo amin'izay zany ireo lalàna ireo. Raha mijery ny lalam-panorenana malagasy tsika dia milaza vao hoe
any misavarana hoe firenena laika Madagasikara, izany hoe fanjakana laika ny misy eto a, tsy tokony mifampiditra ny fiangonana sy ny fanjakana. Io nefa miteraka io resaka io, mifampiditra tokoa ve sa tena lasa nampidirina ho azy sa nampifandraisina ho azy daholo ny zavatra rehetra, pasteur? Lazain'le lalam-pandrenana an'le fanjakana laikany dia tahaka izao ny fahazoako anazy araka n'le voasoratra hoe ny fanjakana tsy miditra amin'ny raharaham-pivavahana, ny mpitondra fivavahana tsy miditra amin'ny raharaham-panjakana, ny fanjakana tsy mamatsy ara-bola ny fiangonana, ny fiangonana tsy mamatsy ara-bola ny fanjakana, ny fanjakana tsy manara-maso sy manao contrôle ny fitantanam-bola ny fiangonana, ny fiangonana tsy manara-maso koa ny fitantanam-bola ny fanjakana. Dia misaraka ireo dia ny toeram-panjakana tsy azo anaovana fotoam-pivavahana. Sarisarin'ilay laïcité de l'État zay, fa jereo fa raha misy tanteraka zay. Tsisy tanteraka anie zany. Atsika indraindray ary amin'ireny le fanaovana investiture amin'ny président zay apetraka reny, misy fotoam-pivavahana. Misy fotoam-pivavahana. Izany hoe tsy mahazo mivavaka tokoa ve hoe dikan'ilay laïcité de l'État any amin'ny toeram-panjakana? Tsy azo atao mihitsy ny mivavaka sa hoe tsy mahazo mivavaka koa? Tsy azo ivavahana ny toeram-panjakana zay ny laïcité de l'État. Fa aty amin'ny EPP zay no ampiarin zareo mba hanakanana an'ilay fiangonana zany madinidinika le mivavaka any amin'ny EPP reny. Fa ny avy reo misy fotoam-pivavahana any amin'ny toeram-panjakana maro samihafa reny. Fetim-panjakana dia asiana mpitova tokony tsisy reny zany raha ohatra ka tazona le laïcité de l'État. Tsika mahita fa ny mpitondra fanjakana manampy fiangonana manome vola. Na mpitondra katolika io na mpitondra protestanta eto amintsika, raha mpitondra protestant izy dia ny protestant mahazo vahana be amin'ny fanampiany fanjakana, raha mpitondra katolika izy dia ny katolika mahazo vahana be amin'ny fanampiany fanjakana. Ireny zany le laïcité de l'État, rarana tsy tokony ho atao. Dia tsy voahatra zany zay. Dikan'izany raha hanao raha firenena hivavaka tsika narenana an'ilay firenena zany hoe apetra-tanàn'Andriamanitra dia asorona atao amin'ny lalam-panorenana laïcité de l'État io. Satria mandika lalam-panorenana daholo iny reny manao fotoam-pivavahana amin'ny toeram-panjakana reny, tsy lalona-panjakana reny. Nefa ny gasy malala hoe vavaka ny vahaolana. Lalàna nefa manakana an'izay. Dia ny hafarany lasa fitaovana fotsiny sy lalam-panorenana hoe izay mandika lalam-panorenana ka mety aminganana azy sy andaboana azy amin'ny toerany dia ampiaro ilay lalam-panorenana. Fa mandika lalam-panorenana fa mety asoty dia tsy maninona atao viany io zany. Ka raha ohatra ianao zany hoe manao laïcité de l'État dia tsy tokony izay mihitsy zany. Afaka mivavaka ianao any amin'ny fiangonana izay misy ianao rehetrarehetra any. Fa tsisy hidiran'ny fanjakana io dia tsisy hidiran'ny fiangonana koa raha mpanjakana. Izany hoe rehefa nanao fanambarana ny kardinaly Désiré Tsaraazana, nanao fanambarana ny pasteur Hira Kwamia, filohan'ny FJKM, reny ve hoe miditra zany na nitsakitsaka ny lalam-panorenana sa hoe niteny araka mahafiangonana azy fotsiny? Raha ny tokony ho izy zany, raha le laïcité de l'État dia mandika lalam-panorenana reny zany. Satria tsy anjaran'ny fiangonana no mikritika ny tsy mety ataon'ny fanjakana, miditra amin'ny raharaham-panjakana ny fiangonana. Dia mandika lalam-panorenana zay raha misy laïcité de l'État ao lalam-panorenana. Fa raha ohatra ka tsy misy ao dia tsy azo lazaina hoe nandika lalam-panorenana ny mpitondra fiangonana miteny an'ireny. Fa raha ny tokony ho izy pasteur Mahona amin'ny ianao mihitsy zany no tiako manontaniana hoe inona no tena tokony ho misy satria raha tany aloha tany nge ny fitondram-panjakana nge toy ny fiangonana ihany no mpitantana ny fanjakana, raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy Vatican aty amin'ny Roma, fa any aty amin'ny firenena Israely sy ny sisa tamin'ny fotoan'andro ny fanjakana ihany mpitondra fivavahana. Fa tsy misy lalàna hoe laïcité de l'État. Fa inona tena tokony mety? Raha ohatra ka firenena mivavaka ianao dia asorona le laïcité de l'État. Izay ny mety raha ohatra hoe mpitondra mpivavaka. Any amin'ny tany arabo anie izao tonga dia lalàna silamo ny any. Tsisy an'izany laïcité de l'État zany hoe tsisy hidiran'ny satria repoblika Islamo ny azy, tsisy an'izany. Tonga dia malalaka ny azy. Fivavahana Vatican, firenena iray Vatican.
maleo tena. Tsisy laïcité de l'État ny lalam-pandrenan'ny Vatican. Satria tsy firenena ray maleo tena. Fa ny atsika misy azy io, satria tsika mazana tany frantsay tsika zany dia matetika ny lalàna eto amintsika zany mifanatahaka amin'ny frantsay ihany ny lalàna le velomantsika amin'izao fotoana zao. Hitondra inona ho atsika ny zavatra niainantsika tato anatin'ny faraparan'ny taona nakaty pasteur atrehantsika ny taona 2024 niatrika fifidianana atsika adevitra tsy manam-piafarana ny fifidianana be ny tanana farany teto amintsika ankilany ary amin'ny fanoherana milaza hoe hidina andalambe anohatra hidina eny amin'ny kianjan'ny 3 anahoana zany raha ny fijerin'ny pasteur azy raha ohatra hoe fa analizy zany ny hitondrantsika ny raharaha aloha sy hijerentsika ny fiainan'ny firenena. Io ne tonga am'le fiteny hoe kotsafy ihany ny Alexis, Marka ihany no Ravalomanana, Hery ihany no Rajona Romabianina, Rajoelina ihany no Andry. Teo aloha ihany io miverina io, tsy zava-baovao zany misy elona. Zany foana ny zavatra nisy teto tamin'ny mpitondra sy ny mpanohatra rehefa misy fifidianana. Ny mpitondra lazain'ny mpanohatra fa mangalatra, ny mpanohatra lazain'ny mpitondra fa manan-korotana, dia rehefa misy mivoaka mpifidianana, dia rehefa tsy afa-po ny an-danina ny ankilany, dia andeha hikorotana, andeha hidina an-dalambe. Zavatra tsy vaovao zany, tsy vaovao zany. Ary matetika raha fa tsy voafehan'ilay fanjakana ilay mpitondra ny an'ny tokony mpanohatra, dia mety avy amin'io fifidianana be ny tanàna io no mampiongana ny mpitondra, ohatran'ny nefa nisy nanomboka tamin'ny fitondran'ny filoha Ravalomanana sy ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina. Dia zao izy miverina koa izy zao fifidianana be ny tanàna zany. Dia misy ny mangalatra aloha dia misy. Iny tsy azo edik-hevitra iny. Aiza ny tena misy ny halatra? Dia misy kireny mitaraina reny zany mahita an'izany hoe misy ny mangalatra, misy ny manotokodana vato, ary ny zavatra misy ary lasa tsy hoe tany amin'ny mpitondra ihany ohatran'ny teo aloha tsony le izy fa hoe nahatra ty amin'ny mpanohatra koa ary misy manotokodana vato rehefa matanjaka any amin'ny toerana misy azy. Dia zay raha fifidianana tsy madio zany dia tsy maintsy afara mikorotana foana. Zany hoe mbola azo vinavonaina hisy olana sy korotana tokoa ve eto Madagasikara amin'izao taona 2024 zao, sa hoe ny malagasy efa tsy amin'izany intsony fa efa manjary efa leon'ny korotana sy ny fahantrana. Efa notaniana zay zany aloha anankiray zany dia hitako hoe misy zavatra maro mbola tsy fantatry ny malagasy. Ny malagasy na hikorotana sy grevy anao inona takan'inona ianao eto, rehefa tsy vahiny no mibaiko mampanao an'izany, tsy vitanao zany. Sahiranao ianao. Na hanao coup d'état takan'inona ianao, raha vao tsy ry zareo vahiny no andamosony zany, tsy vita zany. Fa rehefa ireo no andamosony zany, tsisy mpitondra tafapetraka zany koa. Na amin'ny alalan'ny hetsi-bahoaka io, na amin'ny alalan'ny coup d'état militaire io, na amin'ny alalan'ny élimination physique io. Ny citoyen eo-toerana tsy mahavita an'izany. Na ty tandrazana takan'io tsy mety ataon'io mpitondra io dia aleo rangahy za hidina analan'io tsy mety ataon'io mpitondra io aleo za andeha vonoko na ataoko an'izao, tsy vitanao zany raha tsy misy hery vahiny ao andamosonao manao an'izany. Ary ny hery vahiny miaro ny tombotsoany izy. Za tsy manome tsiny ny reo hery vahiny reo samy mitady tombotsoana ny fireneniko. Fa manaiky ianao otroany eto ny fanananao sy ny harenanao sy ny rehetrarehetra, tombotsoan'ny firenena iny arovana iny. Za zao ohatra zao raha ny frantsay zao mbola mamikitra an'izany zay atao hoe zanatany moderna amin'izao fotoana zao, inona no amezako tsiny amin'ny frantsaiko, tombotsoan'ny firenena ny tadiaviniko. Fa ianao no mieritreritra hoe za ve hipetraka eto foana, tsy mitroatra ve za? Samy mitady ny tombotsoany io. Ireo firenena vahiny mihazakazaka mankato amintsika ireo, tombotsoa daholo ny ankanesany ato, tsy ho anazy personnel. Tsy mitovy amin'ny antsika mpitondra aty Afrika, ny antsika zany intérêt personnel ny antsika rehefa tonga amin'ny fitondrana. Fa ny andreo tena ho an'ny firenena, na miova ary ny azy ny mpitondra eo aminy, tsy miova amin'ny politika any ivelany ny azy.
nampanoatra ny tonga ao na mpanao fitondrana ny azy tsy miova tazoniny foana ny zanataniny satria iny misy tombotsoa amin'ny firenena. Ny atsika koa ohatra zay ko tsy miova koa ny politika amintsika eto, na iza mitondra eo na iza mitondra ao a dia manao hoe oui madame la maire reny malala, oui manaiky. Tsy miova koa ny atsika eto ny politika, na iza mitondra na iza mitondra. Dikan'izany zay fetsifetsy zay manana hery sy fahefana tady tombotsoa ho an'ny firenena dia mampiasa ilay mpitondra politika. Tsika nefa tsy afaka satria ny atsika mpitondra eto tena marina napetraka daholo. Sarika moa tonga dia faminaniana leny aho hoe zara hitondra dia apetraka. Mbola mitombona foana ve ny hatramin'izao pasteur? Ieko mbola mpitondra roa nge taorian'ny Ravalomanana hatramin'izao mbola mitondra. Mbola tsisy roa. Tamin'ny herintaona tamin'ilay fivoahan'ny voka-pifidianana iny, tamin'ny televiziona anankiray notanian'ny mpanao gazety anankiray hoe ahoana ozy izy fa mbola tafaverina ihany ny filoha Andry Rajoelina. Ahoana ilay faminanianao dia nazavaiko. Ilay izy hoa efa niresahako daholo ireo kandida reo, nanatona ny resaka tampoka hatrany amin'ny siteny hoe raha andeha ny fifidianana, raha kadra n'ilay faminaniana no resahana, mpitondra roa aorianan'ny Ravalomanana zay voazaha. Dikan'izany raha mbola tsy tonga eo aho dia na Filoha Rajoelina miverina na Ihara Rajaonarimampianina no miverina eo. Fa ireo kandida tsiraray avy ireo tsisy tafiditra anatin'ny kadra ny faminaniana intsony hoe mbola hiverina ny Filoha Ravalomanana dia hisy kandida vaovao hiditra ao indray. Tsisy, fa mbola ireo. Zany teny tamin'ny Ihara Rajaonarimampianina, teny tafaresaka tamin'ny siteny, tafaresaka tamin'ny mpanaradian'ny Filoha Ravalomanana, amin'ny Filoha Rajoelina. Zary ny tafaresaka mivantana amin'ny Filoha Rajoelina mihitsy hoe talohan'ny fifidianana, raha ilay faminaniana hoa ianao sy Ihara Rajaonarimampianina no mbola anatin'ny kadra ny faminaniana rehefa nijanona ny Ravalomanana. Dikan'izany za tsy hanao, za tsy rotsaka. Nefa rehefa nandeha ny fifidianana, totra mbola tsy izay nisy, fa mbola Ravalomanana sy Rajoelina ihany ny etỳ amin'ny voaloha sy faharoa. Dia raha ohatra ka Ravalomanana ny lany dia diso ilay faminaniana. Dia sy tonga dia assuré izany fa raha ilay kadra ilay faminaniana dia na iza anao deuxième tour tamin'ny Filoha Ravalomanana, Filoha Rajoelina, na i Filoha Ihara Rajaonarimampianina koa no tafiditra voalohany, dia na iza anao deuxième tour ao aminazy eo ka tsy isy Rajoelina ny eo dia tsy maintsy Ihara Rajaonarimampianina ny verinao. Dia zany teny tamin'ny Filoha Rajoelina tamin'izany hoe fa raha ohatra hoe tapitra ny mandahanao ka tsy zany tafaverinao, tsy tafaverinao Andry Rajoelina fa kandida hafa dia diso ilay faminaniana. Fa ianareo dia milefasa teto Madagasikara fa tsy hitsitsy aminareo ny adversaire rehetrarehetra reo. Ary za isaorako an'Andriamanitra nahazo teny tamin'ny mihitsy hoe tsy nanao tamin'ny 2018 iny, 2023 iny na dia nanao congrès ary zay dia nitabataba daholo ny olona nangataka hoe milatsahanao président, milatsahanao sy ny sisa. Zany tena andraso aloha za fa hodiniako zany fa tsy zako ory tsy hoe olona mahitondra firenena ka dia vao porosianareo eto hoe ndana milatsaka dia hirotsaka nefa ny caution 1 milliard. Attention mon ami dia vavaka nanontany an'Andriamanitra, anao sa tsy anao? Tsy manao ozy izy ianao. Dia tsy nanao fa raha nanao tao dia eritreretinao hoe Michel Ralbert raha nandrotsaka tao. Za zany tafaraka amin'ny kandida milahatra amin'ny tanin'andro be isan'andro reny dia efa olo 3 zala lacrymogène. Tsosy ny olona inona ary telontaon'ilay mpitondra fivavahana Maiola daladala tsy potika amin'izao ny fiangonana sy ny sisa. Dia nanaovandray fiangonana ny 1 milliard fa tsy nalefanay tany fotsiny. Ka le izy na inona zany ho ataontsika na inona raha le kadra le faminaniana ny jerevana tsy mbola ao anatiny mihitsy sika mbola mpitondra roa zany depuis dia diso zay le faminaniana vao diso. Mino an'izay ny olona tsara, tsy mino an'izay ny olona, zay zava-misy. Tsy azo terena koa ny olona ino an'izay. Fa fanontaniana mipetraka fotsiny anie raha mijery Michel Ralbert, ny mpitondra teto ny hatramin'izay olon'ny FFKM daholo, olon'ny fiangonan'ny DB daholo. Tsy mbola misy hoe olon'ny fiangonana zandriny zany mitondra hatramin'izay na iray aza, na ny manana toerana premier ministre zany, toerana ambony zany, fa olon'ny FFKM daholo. Miteny ange ireo ray aman-dreny FFKM reo, ireo zanan'ireo. Io mbola henontsika daholo ny teniny. Fa ny fanontaniana mipetraka hoe mihaino ny ray aman-dreny mively le mpitondra
mpamana an'le olona sa tsy miaina. Kanefany lazaina fa matetika fa hoe ny fiangonana zanany koa no tena mampanitra n'ity firenena ty. Diso zany. Angano mpitondra fiangonana zany mbola mitondra firenena hatramin'izay. So de any amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatazana rakitra zany resahan'ny olona zany. De amin'ny fahafolo-karena sy fanatazana rakitra ny resahan'ny olona. Izay ny lalàn'ny soratra masina. Angaro fiangonan-dehibe ireo tsy manao fanatitra. Ary raha fahafolo-karena ny resahan'ny soratra masina, iny ary ny tian'ny olona. Fahafolo-karena ve no alaina sa ny sivy-folo-karena? Fa raha ohatra ny jerintsika ny politika teto Madagasikara ny mpitondra fandimby teto, izay mahafantatra hoe napetraka eto fa tsy hipetraka ela eto. Ny azy angizy sivy-folo-karenan'ny firenena malagasy angeny no an'ny mpitondra ny fandimby teto hatramin'izay no mampahantra antsika io e. Fa raha ireo mpitondra antsika teto ireo mba nanaraka ny soratra masina hoe mba inana ihany lesitsika dralahy. Fa izy moa tsy mba inana rehefa tonga ao. Ka ny ampahafolony ihany mba nohaniny. Ny ampahafolony famatsiana arabola tonga teto amintsika izay nomeny Banky Mondiala sy ny FMI ohatra, ny ampahafolony ihany no hanindreo. Fa ny sivy-folo nampiasaina ho an'ny vahoaka, nanaovana lalana, ny sekoly, ny nampiakarana ny fahefa-mividy, ny sandam-bolantsika, sivy-folo-karena ny arena kibon'ny tany rehetrarehetra, mijanona ho an'ny malagasy, ny ampahafolony ihany no hanitry. Efa elany antsika ny pays émergent ozy izy ny araka n'le politika izy moa ty le tena mitarika azy ty. Rabonarjone. Efa tonga tany amiko izy iny tamin'ny 2012 mitondra n'iny projet an'iny. Hoe sendra tafiditra ianao 2013 ozy izy dia efa ty ny projet ataontsika. Za mantsasy ahoana ho ny famatsiana an'io. Fa milamina daholo ozy izy. Zay mantsasy ny firenena mandroso ve dia anaiky ianao hoe ity ny projet anao mpandroso n'ity Madagasikara ty nefa ianao mbola ambany fahefany ka hiala aminy. Tsisy anaiky ho very tombotsoa zany reo fa resaka fotsiny io hoe zavatra tsara dia mampitsiriritra fa tsy réalisable zany io. Za lazaiko anao ataontsika hoe resaka jirama zao. Tsika ke zao tena dépendant firenena vahiny mihitsy amin'le jirama. Ny karana sy ny vazaha sy ny rehetrarehetra. Dia inana mahanao an'io na soloana direktera firy ary io avy any ivelany any. Tsy mivaha io. Fa raha zareo no mamahana io dia mivaha io. Fa raha ny hoe mbola ny politika antsika eto sy ny zavatra ataontsika eto tsy eto foana tsika fa hariva ny andro. Tsy hivaha zany io. Voafeny zareo tanteraka tsika amin'izao. Inona azonao atao? Miandry ny fitopolo taona zany. Fanontaniana farany Pasteur Mayol mahakasika ny raharaha mitrangy amin'ny sery-raisam-pirenena ny ady atsy Israely ny fanandrinana amin'ireo firenena arabo manodidina ireo. Inona mety vokatra io ve le mandindondindona an'le ady lehibe fahatelo tokoa sa hoe ahoana ny mety ho hevitra io ara-baiboly? Raha ny hevitra ara-baiboly araka ny tenen'izay sezay ny ady be fahatelo maneran-tany zany ange tonga dia fahatamperan'izao tontolo izao raha zany ny raikitra. Dikan'izany tsy mbola izany no andrasana iseho eto satria Jesosy nilaza hoe toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ho vavolombelona vao tonga ny farany. Raha ohatra zany ka izay no hitranga dia dikan'izay vita zany ny fitoriana ny filazantsara. Tonga ny troisième guerre mondiale raha Kristy mihitsy mahazoana famonjena. Dia zany mbola filazantsara tokony miazaka zany. Inona zavatra misy silamo indray no miazakazaka mametraka ny azy any amin'ny firenena izao tontolo izao. Domin'ny silamo fotsiny kristianina tsy dia mahafehy baiboly any amin'ny hoe izay mino fa hoe Andriamanitra dia Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy, Andriamanitra ray. Silamo ray ny Andriamanitra ozy izy fa tsy izany zanak'Andriamanitra zany na fanahy'Andriamanitra zany. Dia meny toky sy andinina amin'ny baiboly ny kristianina any amin'ny tany hitako amin'ny documentaire ireny any amin'ny Indo, any amin'ny any Inde any sy any amin'ny tany sinoa sy ny sisa any. Tena miazakazaka mihitsy zareo mitoriana filazantsara. Mohamed ny lakile fa tsy Kristy. Mohamed mbola ambony no Kristy. Ka raha hoe fin du monde zany hoe adiny Israely sy ny Palestina sy ny Arabo sy ny iraniana io tsy mbola napoaka troisième guerre mondiale zany. Ary ireo firenena vaventy ireo misy tombontsoany zareo manokana ny fiarovana an'i Israely. Dikan'izany mifampatahotra ireo na ny Amerikanina na ny Rosianina. Dia izay le hoe misafiditsika amin'ny politika antsika eto Madagasikara hoe za ve mbola hijanona amin'ny tandrefana. Raha hijanona amin'ny tandrefana mbola azo antoka ve fa mbola ho afaka amin'izao sa
hijanona am'izao fahoriana sy fantrana zao hoe hivadika any amin'ny tatsinanana indray za raha hivadika any amin'ny tatsinanana indray ary za inona ny zavatra hitranga so de hoe ikodijafy ihany ny Alexis fa tsy maintsy izay foana io na inona ho ataonao aty amin'ny tandrefana ianao zany zao de izy ny mametraka anao izy manala anao izy mifehy politika anao na raboly na rahatoekarena fa raha hivadika any amin'ny tatsinanana indray tsika tsy maintsy ho zay ihany koa no hipetraka io izy ihany ny fehiny io fa ny mety tsy fantatra fotsiny hoe hitovy ve ny fepetra takin'ny tandrefana amintsika sy takin'ny tatsinanana amintsika raha ohatra ka hoe hifanaraka doke ohatra faran'izay kely fotsiny hoe ny accord de coopération-ntsika ao de tsy mbola afaka mitrandraka ny renakibon'ny taniny ny fanjakana malagasy fa tsy maintsy ny vahiny no mitrandraka azy ary raha mitrandraka raha isan-jato ny anjaran'ny Madagasikara mbola tsy voavahana izany lalàna zany zany nampatonga ny hatramin'izao na de mitabataba aza ny mpanoana ny fitondrana namely ny Flora Valomanana nanaiky ny QMM sy Ambatovy sy Serita io hoe ianao ve raha mba tia tandratsiny de 1% ka maninona tsy vovanao izy hatramin'izao raha ohatra ka tia tandratsiny mba ihany angambany ho an'ny QMM zao fa niakatra any amin'ny 970 isan-jato 970 isan-jato mbola hiakatra 10 raha amin'ny fifanarahana de atao amenina zany hiatrika ny 17 taona ao anatin'ny 17 taona ny radio Antsiva Pasteur Mayola fahitanao an'izany radio Antsiva zany tao anatin'izay 30 taona zay ianao teo foana mariny zany mbola tsy nanambady tamin'ny milana tamin'ny 94 moa 80 fa nanambady 94 mbola tery ambony tery ny radio Antsiva tamin'izany Botately nefa pieno radio Antsiva tamin'izany mbola tsy pastera tamin'izany de mpanaraka ny fandarana politika foana zany iny tena marina ny radio Antsiva moa zany Pasteur Mayola hoe nanao boule teny Mandilaza teny sa tsy Pasteur Mayola nanao boule na le champion du monde Zaki ireny mivavaka aminay ireny misy star be da be io aminay apocalypse io ry Anissa reny kio zao isan'izany kio star akademika reny kisy tanora ato aminay daholo fa za tsy nanao boule fa ny ao tanàna reny radio Antsiva radio Antsiva tena hatramin'izay zany mpanaraka fandarana na ohatra hoe fandarantsika atoandro ohatr'izao ny fandaran'ny Lahady ireny Rainjonary ny Ismaël lesaky ny Talata sy ny Lakamisy moa izy ireny de za zany raha fandarana politika zany tena isan'ny lolarana zany radio Antsiva ny tena enoko satria anareo koa manasa vahiny matetika de ny hafarany moa tateo aoriana voasa koa tateo aoriana tamin'le mbola tary ambony tary Botately tary anika no mpanao gazeteny taloha nanaraka azy moa Lalatiny de meno an'le Anika Rarimanana za zany tamin'izany satria enjana koa zany raha mba atao zany karaha zaho angamba ataon'io interview mety kenda ihany ao foatra ny enjana be izy io atratrany ihany tamin'ny voalohany natahotahotra ihany tamin'ny voalohany le resaka taminy fa rehefa tena nandeha tsara moa le resaka de ohatran'ny efa alezy indray de ohatran'ny fanaraka tsara ihany zay mianadahy satria reo mpanao gazety ngeza be rehetrarehetra teto amintsika reo ngeza saika efa nanao interview ana daholy niainga tany amin'ny Rary Zatovo Gilbert de reo Tina Realy Yanika Michel Ralbert i Gaskara i Ismaël efa nanao interview ana daholo reo de takizany kio ry iza misy ty imo le mpanao gazety député tato amintsika io zareo de rehefa avy eo Andrianjato fa ministre fa presque nanao interview ana daholy tsika mpanao gazety sangasangany reo fanontaniana tena farany zay sarotra daholo de efa raha ny zatra ianao de tsy de sahirana intsony mamaly an'le fanontaniana satria fa zatra mihaino ny hafa koa indrindrandrindra hoe teto amin'ny radio Antsiva ny olona mpanaraka ny radio Antsiva zany hitako hoe manana famoankevitra ambonimbony kokoa fa tsy le famoankevitra mirefarefa amin'ny tany reny rehefa miresaka le olona satria fa zatra mihaino antsika de maheno zavatra be da be
Zaho zao ny azoko tena nahaizako resaka politika sy fahalalana zao de fehinoana le radio Ratsiva amin'ny resaka politika foana, fa tsy hoe za nianatra tany an-dafy na hoe nandalina fianarana manokana, fa fanarana vaovao politika, ady hevitra politika am'ty radio ty, isany anankiray nazoko fahalalana betsaka zany.